Ao anatin'ny fanelanelana na fitadiavam-baolana ao amin'ny krizy izay ihany moa dia nitony dinika izay iraha ny mpanelanelana iraisam-pirenena amin'ny hery-velona eto amin'ny firenena nifantoka tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny momba ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny JKM tany Addis Abeba moa nidinika ny mpanao sy ny sordalana no voalohany noraisin'izy ireo io maraina io teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina. Anisan'ny noresahana tamin'ny dinika ny momba ny tokony hisy kandidat telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha nitatra nataon'ny mpanosy ny sordalana dia nahazo fampitandremana ny kandidat izay voakatsiky ny sazy izay navoaka ny vondrona iraisam-pirenena. Tao amin'ny dinika dia samy niaro ny filatsako fidindra Matola Laura Valomanana ho an'ny Ankolafy Ravalomanana ary Andro Rajoelina ho an'ny Ankolafy Rajoelina. Samy nanasongadina ny manzava-dehibe ny fiandrianam-pirenena sy ny tokony hanajana ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny CES izy ireo. Laza fa tsy afa-po tamin'ny dinika izay nitanterahan'ny mpanosy ny sordalana niaraka tamin'ny délégation avy amin'ny SADC ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Zay manazava matoa tsy afaka noteto Madame Laura Valomanana nanao plaidoyer zay nanazava tsy nazony noteto fa tsy tenenina hoe hoterena ny CES dia hanao application bête et méchante mialatsiny amin'ny fitenenana ny disposition ny code électoral na disposition ny constitution fa tsy maintsy mandray ndraiky izy amin'ny tribunal satria tribunal cour de justice zany tribunal zany tsy maintsy mijery hoe inona ny zavatra avoaka ny lalàna inona ny fierovan-tena ataon'le olona izay tsarainy tsy maintsy mipetraka tsara zay zavatra zay dia droit de la défense tsy maintsy ajaina ny zavatra zany fa tsy alefa be fahatany fotsiny ny zavatra rehefa moa tady dia ohatrany mampalelo fa ohatrany hoe zay no izy dia melanareo marajany tsisy vahaolana mihitsy amin'ny crise politique ka malahelo izay fa ohatrany hoe tsy nenona mihitsy zany ny anay fa fantatra ny vatatra ny zavatra tiana ambara ny farany tsy nenona mihitsy zay na be mody somary nomena fitenenana ary dia tsy nenona akory fa tena marina efa tapaka ny hevitra zao. Ny folakandro teo anisan'ny tao anatin'ny fandaharam-potoana mpanelanelana iraisam-pirenena amin'ny fampidiniana miaraka amin'ny kandidat Laura Valomanana raha toa efa nitanterahana omaly ny dinika tamin'ny kandidat Andro Rajoelina. Ny Ankolafy Zavelbert ny fehikevitry ny fionana izay nitanterahana teny Mongote Andrefanambojanahary nentin'izy ireo tao anatin'ny dinika niarahana tamin'ny mpanosy ny sordalana sy ny mpanelanelana iraisam-pirenena. Mitaky ny fanatanterahana manontolo ny sordalana, teteza mita tsy mitanila ary fifanarahana vaovao no sosikevitra nentin'ny Ankolafy Zavelbert tao anatin'ny dinika izay nirahana tamin'ny mpanelanelana iraisam-pirenena. Ny mpitarika ny antoko TGV Ramatola Antorakotomavy kosa dia laza fa tsy mbola miray feo malagasy manoloana ny raharaham-pirenena.